Programa ialy moa dia misehatra amina atao hoe sehatra anankitelo ny business and entrepreneurship na ny fahaizana mitantana sy ny fandraharana. Ny faharoa civic leadership na ny fahaizana mitantana amin'ny resaka civisme zany sy ireo resaka sehatra rehetra amin'ny sosialy, ary ny public management na fahaizana mitantana ny administration publique mihitsy. Dia izay no antony anaovana ity hetsika voalohany ity amin'ity taona ity. Hetsika voalohany moa izany marina amin'ity taona ity fa nisy ny hetsika hafa taloha. Dia natao hoe ny fandraisan'ireo ankizy ny fifidianana, izay ny thème horesahana amin'io, hifaninanana amin'io. Natao izy io mba ahafahana mahafantatra hoe ahoana ny fahitan'ireo ankizy mbola tena voazandy indrindra ny resaka fifidianana. Dia ahafahana manamboatra atao hoe fandaharana hafa, activité manaraka hafa indray mifandraika indrindra amin'ny resaka civisme, ahafahana mitaiza azy ireo sahady amin'ny fomba fandraisany andraikitra amin'ny tontolo fitantanana amin'ny sehatra misy azy. Mbola kely izany dia raha tokony manana andraikitra ny ankizy eto amintsika fa tsy efa tsara toerana ohatran'ny mazatra. Dia ny activité rehetra indray izany dia mifantoka amin'ny resaka leadership, ilay izy fahaizana mandray andraikitra ny fiarahamonina anivon'ilay sehatra telo efa voalaza teo aloha teo. Ohatrany hoe mba lasy vavy no mifaninana amin'ny fotoana io zany, fa ny PP no malalaka hoe ankizy firaina no alefany amin'ilay izy. Fanampiana kely an'izay, izahay mihitsy no midina teny anivon'ny EPP, efa EPP maromaro no hitanay teto Antananarivo. Fa ny atao hoe masitsivana voalohan'ireo EPP angambany dia izay ireo EPP mbola tsy tena sitraka fiara-miasa tamina fikambanana ivelan'ny EPP no tena ataonay hoe priorisenay ilay izy. Izany hoe ireo mbola tsy niara-niasa tamina ONG na nisitraka fanomezana avy any ivelany izany. Ka efa maromaro ny hitanay fa mbola misokatra izay amin'ny fiara-miasa rehetra amin'ny EPP izao, sady tsara ny manamarika fa andiany voaloha ity ataonay ity, mbola hitoy ny hetsika. Iny aby izay momba ny organisation dia araka ny hoe samy zara fitiavana azy moa zany dia fitiavana ny tena fampizarana, ary tsy vita ny tetikasa raha tsy misy ny fifanomezan-tanana. Dia eto moa zany dia tsy hainy tsy hisaotra an'ireo mpiara-miasa izay miaraka aminay anatin'ny fanatontosana ny tetikasa. Eto aloha no efa nanoana ny antso fa mbola misy foana ny fangatahana zany no ataony, satria mbola betsaka ireo atao hoe rubrique mbola mila hosahana. Isaorana zany ny Sokolé izay tonga dia nanantona anay tao anatin'ilay fikarakarana dia anampy anay izy ao anatin'ilay fikarakarana fanaovana an'ilay projet ao anatin'ny hoe fanomezana ny goûter ho an'ny ankizy, satria anisan'ny hoe animation atao izay amin'ny faha 21 volana febroary ao amin'ny EPP Analamahitsy.